Samy manana ny hevin-daolo moa ny olona rehetra mpandrosoana ny firenena. Ny tokony fantatsika dia amin'ny faraka ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy zao dia isokatra indray ny fivoriana ara-potoana ny parlementarotota eto amintsika. Ho an'ny olona Bettina Bruno dia anisan'ny zava-dehibe ny fandaniana ny volavolan-dalàna mifehy ny fampihavanam-pirenena satria io fampihavanam-pirenena io no heverina fa antoky ny famahana ny olana rehetra izay mianjady eto amin'ny firenena. Mbola rahantsika izany miaraka amin'ny Vola Ravoavy sy Tsira Kotarson. Anisan'ny lalàna tsy mbola nankatoavy ny parlementa malagasy ny mombamomba ny fampihavanam-pirenena na dia efa nampitainy ny gouvernemanta teny amin'ny anteny meram-pirenena zany. Raha ny fanazavana nentin'ny olona Bettina Bruno dia ny fametrahana io lalàna momba ny fampihavanam-pirenena indrindra, ny fametrahana filan-kevitra vaovao no ahafahana mamahany olana ara-politika, sosialy ary ara-toe-karena izay anisany indraindray ny mpanohatra ankehitriny. Marina fa amin'ny vola oktobra nomboka zany le session parlementaire. Tena marina session budgétaire izy. Ny loi des finances zany 2017 ny tena bahanao. Kanefa tsy misakana zay andinina zavatra hafa mikasika hoe ny toerana amin'ny ankapobeny mikasika ny firenena. Anisan'izay zany io fampihavana pirenena io. Io moa voasotra tamin'le feuille de route. Marina efa nisy ny comité d'experts izay namolavolana izy io. Mino ary ny fahafantarako azy zareo comité d'experts zao mbola mandinika koa mandala ny fanatsarana azy. Mino fa amin'ny session io ny octobre io session budgétaire io tsy maintsy ho hita taratra ihany zay fipetraka ny fampihavana-pirenena zay. Za manokana aloha ny fieritreretako zavatra important be izy io. Satria miankiny amin'io zany ny tena mba ataoko hoe ampistable bebe koa ilay firenetsika. Mampiena zany ilay mety tabataba politika, ilay tabataba amin'ny fiarahamonina, na io resaka sécurité io aza. Satria raha mipetraka io comité ilay fampihavanam-pirenena io, ao zany mety sehatra anankiray ahitana mandamina zavatra maro. Na ny mpanotra sy ny mpitondra, na ny resaka sécurité any ambanivohitra io, na ny fandehan'ny firenena amin'ny ankapobeny. Heverina noho izany fa hodininy indray eny anivon'ny parlementa amin'ny fivoriana ara-potoana isokatra amin'ny faraka ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy zao ny volavolan-dalàna momba ny fampihavana-pirenena.